Mpampianatra tsy mionogna amin'ny fahombiazana efa azony hatramin'izay fa mitady ny fomba rehetra hoentigny magnatratra ny tsara indrindra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Izany indrindra no antony nisafidianana ny hevitra hoe manompo tsy toy ny taloha. Mitondra ny fagnazavagna ny amin'ny loha hevitra io ny tompon'andraikitra eo agnivon'ny lycée privé adventiste Antsiranana, Monsieur Renola. Tsy mila mianana amin'ny fahombiazana izay fa azo hatramin'izay fa miezaka mandrakariva ny magnatratra ny tsara indrindra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Dia ny tanjony lehibe ao anatin'izay moa zegny dia ny hagnamafy ny fifandraisan'ny mpampianatra amin'Andriamanitra satria rehefa tsara ny fifandraisan'ny mpampianatra amin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa ho tsara ihany koa ny fifandraisan'ny mpiara-miasa ary zay zegny nahatonga zay ny safidy manokana ilay toko andino amin'ny Filipiana toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo zay manomboka amin'ilay hoe ry rahalahy ka ny toe-tsain'ny mpirahalahiana zegny tena avoly izay rehefa mipetraka zay toe-tsain'ny feno firahalahiana zay dia mandeha ho azy ny fiara-miasa anatin'ny firaisan-kina ao anatin'ny fifanajana indrindra ihany koa eo amin'ny fanatrarana ny tanjony ny mbolana dia mpampianatra mifototra ny baiboly ary mifantoka amin'iraka izay nagnarana. Nahazo fanasagna manokana hiatrika ity fisintagna ara-panahy ny mpampianatry ny lycée adventiste Antsiranana ity ny départementan'ny asa fitoriagna ato amin'ny FMN Pasteur Beminjara Florent. Andalanteny manandanja sady mampietretra no nentiny sy nazavainy tamin'ireo mpampianatra ireo ny 4 Janoary na 2024 lasa igny nandritra ny fisintagna ara-panahy. Amin'ino izy amin'ny fotoan'andro aiza tiatianao Zagnahary manakatra anao sa olombelogno manakatra ok sika samby anana izany toe-tsaina zany miatriky taogna tsika managna toe-tsaina ny fametrintena hitan'Andriamanitra fonao. Fandraisagna fanasan'ny tompo no agnisan'ny nampiavaka ny fisintagna ara-panahy tamin'ity taogno 2024 ity nataon'ny mpampianatry ny lycée adventiste Antsiranana. Ny proviseur ny lycée adventiste Antsiranana no mitondra ny fagnazavagna. Ity programme retraite spirituelle ity moa zegny nampiarahany manokana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia ny antony zegny dia mba hagnamafy ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina ary ny fanetretena zay misy eo amin'ny mpampianatra zany hoe mba hialagna amin'ilay ataontsika hoe mety fisaritsaragna na fitsikotokoana na misy tsy fiombonan-kevitra teo aloha fa mba tena misy tanteraka ny firaisan-tsaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia zay zegny no antony manatanterahana azy fandraisana fanasan'ny tompo. Isaky ny fiandohan'ny taogno toy izao no agnatanterahany mpampianatra amin'ny lycée adventiste Antsiranana ny fisintagna ara-panahy isan-taogno ho fitrotroagna ambavaka ny anjaran-draikitry ny sekoly, ny mpianatra ary ireo programma rehetra ho tanterahigny mandritra ny taom-pianarana.